Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tononkalo ny fitsenana ny volana Ramadan. Ry avana malala, apetraodeny zao ny fikasana amin'ny fifehezam-bava, ary ataovy tsara ny fiomana fa hitrena ilay volana manakaja, satria io no andro tsara mihoatra ny volana hafa. Mivognona manaova pare, ny fikasanao ataovy lehibe, amin'io ny tena fanompoam-be anareo mpiasa mangala congé. Ity ny tena goavana, ny famerimberenanao ilay tonom-bavaka mba ho fangatahana amin'Andriamanitra, satria ny fivavahana zava-mahery sady manova ny lahatra. Amin'ny tena arabo ny ataovy tsy anjery, na olobe na zazakely, matokisa ny Allah fanao tsy overy fa manotrina eo daholo ireo anjely. Enoy ny afatra mafonja, indrindra ireo mbola manana trosa, ny fifehezana tamin'ny taona lasa efao dieny zao sahoanenina amin'ny andro ny kiama. Angatahana azafady, indrindra fa ireo vehivavy, renanao na anabavy, noho ny fahasalamana voajanahary ny fifehezanao dia tapaka ho azy. Efao ampitiavana, ampiarao amin'ny fikasana, satria didy masina amintsika ny fifehezam-bava. Tokony ho fantatrao inona ny zavatra atao manoloana ny fifehezanao, satria fady tanteraka amin'ny Ramadany ny mamorona zava-baovao. Hoy ny mpaminana, mbola velona izy tamin'izany, latsaka ny ranomasony ny tomany, nametraka ilay afatra tena mamy, araroty ny fahatrarana ny Ramadany, indrindra ny famakinao ny Korany, fa soavana tsisy tahaka izany fandalovana ihany ny tia tany. Tsy nataotao fahatany ny volana masina Ramadany, fa tenin'ilay mpahary voasoratra anaty Korany.